dia tonga soa eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao ary dia manolotra ny fisaorana ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana. Ny horesantsika anio zany dia ny momba ny boky iray izay mitondra ny lohateny hoe Le Scaphandre et le Papillon. Efa nampanantenaiko teto ny fanadihadiana an'ity boky izay tena mampieritreritra dia mampieritreritra mihitsy izany amin'ny hoe fananantsika olombelona an'izany atao hoe herin-tsaina izany. Ka i Jean-Dominique Bauby zany no nanoratra n'ity boky ity ary izy dia rédacteur en chef ny magazine Elle tao France zany ary maty tamin'ny 1997 izy zany taorianany na tapaka lalandra azy zany hoe voan'ny accident vasculaire zany ary dia tao anatin'izany accident vasculaire zany izy zany dia tao anatin'ny coma zany hoe tsy nahatsiaro tena zany nandritry ny andro maro. Rehefa nifoha avy tao amin'ny coma izy zany dia tsy nisy afaka niasa tsony zany ny tenany iray manontolo tsy afaka nihinana, tsy afaka nietsika, tsy afaka miteny ary rehefa miaina dia mbola mila fanampiana koa zany amin'ireny ataontsika hoe karazana fitaovana manampy amin'ny respiration zany ary ny sisa azo nampiasaina zany dia maheno izy ary ny masony eto ankavia zany no afaka nampiasainy dia ny eritrery ny imagination izay fotsiny zany no azo nampiasaina. Ka nandritra an'izay fotoana izay zany izy dia ny tantara tato anatin'ity boky ity ny fahitany ny zavatra rehetra izay manodidina azy, ny vetsivetsipony rehetrarehetra zany dia nitantarainy daholo tato anatin'ity boky ity ary ny fiainany izay ataontsika zany hoe ny zavatra tena ny marqué azy teo amin'ny fiainany sy ny faniriana rehetra dia voatantarany ato ary indrindrandrindra zany ny fifandraisany koa zany tao amin'ireo personnel rehetra tao amin'ny hôpitaly. Izay tantara izay tena ataontsika hoe nga hoe mahatonga saina, tena mahatonga saina mihitsy satria ny anafahany zany nanoratra n'ity boky ity dia tamin'ny masony avia zany izay afaka misokatra sy mikipy, izany hoe rehefa miteny non izy zany dia mikipy indroa zany ny masony dia rehefa miteny eny izy dia mikipy indray, izany hoe mametraka fanontaniana zany ny personnel ny hôpitaly dia amin'ny alalan'izay no ahafahany mamaly ary ny alphabet rehetrarehetra zany ny orthophoniste zany ilay mampianatra azy ny communication zany dia manonona zany ny alphabet manomboka amin'ny A jusqu'amin'ny Z dia rehefa misy zavatra tiany hotenenina zany dia raha ohatra tehiteny izy zany hoe ale ohatra dia rehefa miteny A zany ilay orthophoniste dia mikipy ny masony, dia rehefa miteny hoe L dia mikipy indroa ny masony dia rehefa miteny hoe E dia mikipy ny masony dia amin'ny alalan'iny zany no ahafahan'ny orthophoniste manoratra zany izay zavatra tadiaviny. Mahatonga saina dia mahatonga saina zany zavatra rehetrarehetra izany ary misy andiany maromaro ato amin'ity boky ity zany izay mitantara ny zavatra rehetra heniny sy tsapany zany nandritra ny fotoana natao amin'ny hôpitaly azy.
tsara marina moa zany fa ny atao hoe scaphandre dia ny ataontsika hoe zany ilay rehefa alohan'ny anjary lolo zany ny lolo dia ao anaty tany izy aloha amin'ny voalohany, izay no atao hoe scaphandre zany. Dia rehefa avy eo zany dia rehefa anjary lolo zany ilay scaphandre dia miala tao anaty tany zany dia zay izy vao mikopakelatra. Ka nohariny ohatrin'ny hoe scaphandre zany ny tenany nandritry ny fotoana zany izay nahatsapany fa tsy afaka manao ninninona ntsony dia ohatrin'ny hoe olona maty zany ny fieveran'ny tenany. Ka nanampaniriny izy zany tamin'ny voalohany no hoe ho faty, inona ntsony zany no ataoko eto ambonin'ny tany araky ny eritrerina, ary mety olona maro teo amin'ny plasy angamba mety nanana an'izay eritreritry zay hoe inona ntsony mbola ataoko eto ambonin'ny tany. Kanefa moa zany noho ny ataontsika hoe zany ny heritsaina nananany izay teo koa zany ny fanampiana nataon'ny personnel ny hôpitaly ohatran'ny psychologue ohatr'izay zany izay namboatra ny saina dia tapa-kevitra ihany izy ny farany zany ny hoe hijanona hatramin'ny farany. Dia teo zany no nanaovana an'ilay ohatra hoe le scaphandre et le papillon, zany hoe nahatsapa ny tenany hoe maty izy zany tamin'ny voalohany fa rehefa nieritreritra ny hoe mbola ho velona zany dia teo zany nieritreretana ny hoe manidina ohatrin'ny lolo izy zany rehefa hoe tapa-kevitra fa ho velona indray zany, ary dia nahita hevitra izy zany ny anoratra an'ity boky ity zany amin'ny alalan'izay hoe fanetsehan'ny masony zay sy ny communication zany amin'ny ilay secrétaire mandray ny noty ny zavatra rehetra zay tiany hotenenina. Ka be dia be mihitsy zany ny zavatra izay tena mampihetsi-po tokoa zany atao anatin'ity boky ity, satria dia tsy eritreretinao mihitsy zany hoe raha ohatra ka hoe ny fifandraisana amin'ny personnel ny hôpitaly zany dia efa azo lazaina zany hoe ny ankabeazan'ny personnel ny hôpitaly zany dia tsy mijery tsony zany ny hoe mbola maha olombelona ny olo io sy ny hoe communication zany betsaka zany ny manamoramora fotsiny an'izay fifandraisana izay, fa ny derainy manokana tato zany ny orthophoniste sy ny psychologue zay eritreretiny zany hoe manana an'izany ataontsika hoe zany hoe degré ambonimbony zany amin'ny resaka hoe fijerevana ny maha olombelona zany, satria ireo olona roa ireo ihany zany no nieritreretiny fa tena mijery akaiky azy ary mijery ny fihetsem-po rehetrarehetra amin'izay fihetsika izay alefany ary tena mba hoe mahatsapa mihitsy zany ny hoe fijaliana sy ny fangetahetana misy teo amin'ny Jean-Dominique Bauby zany ny amin'ny hoe mbola te hanana zany ny ataontsika hoe zany hoe ny communication amin'ny maha olombelona amin'izay zavatra sisa taova sisa azo ny ampiasaina any amin'ny tenany. Ka maromaro ny andininy ato zany izay milaza ny fihetsem-pony ny amin'ny hoe mandeha ny fisainany zany satria izy koa zany efa tsy afaka mihinana ntsony fa dia ilay tube ampidirina eto amin'ny tenda zany no mba ampidirana karazana likida ahafahana mamelombelona ny tenany zany. Dia ao anatin'ny zavatra soratana izy zany no miteny hoe dia rehefa tsy afaka mihinana ntsony moa ny tenako zany, rehefa tsy afaka mandre tsiron-kanina ntsony dia ny imaginationko zany sisa no miasa mieritreritra ny karazana resety rehetra zay nakafisiko taloha, ny sosisy, ny
sakafo toy izao izay tena mafilotra dia mafilotra tokoa tamin'ny fotoana mbola nahafahako ny hinana dia eo izy zany no manofinofy ny vakansy rehetra izay nataony dia afaka miaina tsara ny vakansy izay nataony zany izy amin'ny alalan'ny imagination dia eo izy no manofinofy ny fiarahany tamin'ny vehivavy taloha tamin'ny fotoana mbola nanana ny hery sy ny tanjaka. Eo ihany koa zany ny hoe communication zany amin'ny personnel ny hôpitaly raha ohatra ka misy zany ny zavatra izay tadiaviny ohatra ny hoe rehefa amin'ny alina zany rehefa tokony hovonoina ny jiro rehefa tokony hotirena ny rideau rehefa tokony vonoina ny télé zany rehetrarehetra zany dia olona vitsy dia vitsy no tena mahatakatra ny communication zany izay tiany atao satria mba afaka ihany izy zany manodina ny lohany. Fa misy zany araky ny voatantarany dia tena tsy mandray mihitsy ninona amin'izay communication alefany ka fombatsika olombelona zany zavatra rehetrarehetra izany. Eo no mamafy ny ataontsika zany hoe ny alaliny zany ataontsika hoe fifandraisana amin'ny mahasamy olombelona zany satria dia misy ny mahatakatra ny fon'olombelona mahatakatra mahay mipetraka amin'ny plasin'izay ataontsika hoe zany tsy afaka ka dia voatantarany ato daholo zany ny fietsepony rehetrarehetra zany manoloana ny mpiasan'ny hôpitaly izay nanodidina azy dia ny hoe misy zany tena tsy mahavoaray mihitsy ary tena tsy te halala mihitsy zany ny ataontsika hoe zany hoe ny eta misy azy. Eo ihany koa zany misy mbola manana ihany koa izy zany na dia eo ara izany hoe handicapny zany dia mbola manana ihany ny sens de l'humour izy ny hoe maromaro zahay ao izy no invalide zany hoe handicapé fa raha tena ataony compte dia ny tenako zany no tena voamafy satria ny masokilany ozy izy efa mikipy tsy mahita intsony fa dia juste ny masoko avy fotsiny zany no misokatra mivandravandra dia ny tenako ray manontolo tsy afaka mihetsika dia izay samy handicapé eo izy dia mbola mifampiavona ihany koa mbola manana ihany izy zany ny sens de l'humour zany hoe efa betsaka ny handicapé ozy izy zay tsy mahay mandeha intsony betsaka ny hoe tsy mahay mandray zavatra intsony betsaka ny efa mivilana daholy ny zavatra any amin'ny vavany sy ny zavatra any amin'ny tareny kanefa ozy izy dia eniko mihitsy ozy izy hoe rehefa miaraka eo daholy zahay dia tsy ravina mihitsy ozy izy ny handicapé sasany mahita goavana dia goavana zany zavatra tantarainy ato anatin'ity boky ity zany satria tena ny fiainantsika olombelona zany zavatra rehetrarehetra izany kanefa moa izy dia ny aretako daholy zany zavatra rehetrarehetra zany fa ny tanjoko ozy izy dia ny amoaka anyity boky ity mba ho retany eran-danitra zany ny zavatra rehetra izay tiako ambara zany amin'ny fotoana izay hoe tsy manana intsony zany ny an'izany atao hoe hery sy tanjaka zany fa dia ny masoko avia sy ny eritreritro fotsiny sisa no mandeha ary ny sofiko no miaingo dia entiko ozy izy ho fampaherezana koa zany ny olombelona eto ambonin'ny tany ary entiko ahatonga saina ny olombelona rehetrarehetra indrindrandrindra ozy izy ny zanako mpianadahy ny zanany ary dia
mirotsaka ny ranomasony a rehefa tonga eo ny zanany izay ataontsika hoe zany hoe mbola tsy tena afaka mahazo tsara ny hoe inona ny manjoan'ny rainy, inona ny sentimentny rainy zany a manoloana ny fahitana azy mianadahy eo zany, dia mijery fotsiny zany a ny zanany a misy ihany ny alahelo amin'ny maha hoe ankizy, mbola ankizy fa tsy mbola takany zany a ilay ranomaso mirotsaka, iny ihany a mba sisa zany afaka anaovana ny communication zany a amin'ny zanany. Dia mitantara koa izy eto a ny hoe rehefa entina mitsangatsangana zany izy a dia mbola makafy ny akanton'ny tovovavy, mbola makafy ny bika amanendriky ny tovovavy, ary dia milaza koa izy ato zany hoe nanenena kosa izy a tamin'izany andro zany a ny tsy nikôty ny vehivavy izay niriko tamin'izay fotoana mbola nampatanjaka azy zany, mbola manana foana izy zany a ny ataontsika hoe sens de l'humour. Dia mitantara koa izy ato a ny hoe fifandraisany tamin'ny rainy zany a, ny fifandraisany a tamin'ny fianakaviany a. Dia mitantara koa izy ny hoe nandeha nanao voyage d'affaires eran-tany, presque tany maro mihitsy zany a no miverimberina ao anatin'ny sainy zany a ny ao anatin'ny fahatsiarovana ny voyage izay nataony. Dia mitantara koa izy zany hoe mba te naniry mafy aho izy no any Chine, kanefa moa izy tsy tanteraka zany zavatra rehetrarehetra zany izy satria alohan'ny hoe andehanako tany Chine zany a dia tsy tanteraka indray ilay dia rehefa avy eo zany a dia voan'ny accident vasculaire aho a, rehefa avy eo dia tsy afaka intsony nahita ny Chine, kanefa ozy izy a ny faniriako ozy izy a dia ny mba hahita andreo a sonovavy a manao mini-jipo tena mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fomba zany a fitantarany ny fahitany ny fiainana zany. Ka ity boky ity zany a dia entiko akairezana atsika rehetrarehetra izay hoe ao anatin'ny ataontsika ngambany hoe zany hoe ny fahadisom-panantenana, ao anatin'ny ataontsika hoe ny alahelo, ao anatin'ny ataontsika hoe zany aretina izay tsy mahafaka intsony. Dia eritrereto a ny kany Jean-Dominique Bobby rehefa ao anatin'ny tena ataontsika zany hoe alahelo zany a, eo koa ny fahadisom-panantenana amin'izay zavatra nokasaina, dia aza kivikivy, aza morakivy, fa eritrereto ny fiainan'ny Jean-Dominique Bobby izay mbola nahasoratra an'ity boky ity, ary dia tao anatin'ny best-seller mihitsy a ny famokarana an'ity boky ity, ary dia malaza mihitsy a izany hoe le scaphandre et le papillon zany, ary efa mivoaka any koa ny film momba ity boky ity. Ka dia nahazahoany vola betsaka zany a olovain'ny taranany zany a ity boky ity, ary indrindrandrindra koa zany a dia ho an'ny zanany. Azakivy ninninona zavatra mitranga amin'ny fiainana raha ohatra ka mbola manana atsika ny tanana, mbola manana ny vava hinana, mbola manana ny maso mijery, mbola manana ny sofina andre, mbola manana ny tongotra andeha, dia ataovy ny mety rehetrarehetra, fa ny saina ihany ny mitondra ny zavatra rehetrarehetra, ny saina ihany a no mandrisika anao a andeha hanatanteraka izay zavatra tianao atao amin'ny fiainana sy izay zavatra nofinofisinao. Azakivy raha ohatra ka hoe misy ny tsy fahombiazana, fa avereno raha ohatra ka misy mbola manana fanantenana ianao,
ary adiadio hoe inona ny tsy napety ny zavatra izay nirinao, ahafahanao manao ny tsaratsara kokoa. Fa ny hoe miditra ao anatin'ny hoe fahakiviana zany dia ataoko angamba hoe miditra ihany amin'ny fahaverezana zany. Ka entiko ampisainana atsika rehetrarehetra zany zavatra izany, marina fa mafy ny fiainana amin'izao fotoana zao, indrindrandrindra fa ao Madagasikara. Raha mbola afaka foana ny vatanao anao zavatra dia ataovy amin'ny fo tanteraka. Raha mbola misy foana ny zavatra azonao atao, raha mbola misy tany kely ohatra manodidina ny tranonao, ahafahanao manao zaridaina kely izay ahafahanao ataontsika hoe mamboly ny legioma izay afaka hohaninao. Na ataontsika hoe tsy mandavataona raha zany, fa mba hoe mba mandritry ny fotoana maromaro dia mbe fa ezaka izay ataonao amin'ny fiainana, fampiasanao ny hery sy ny sandry. Ry tanora aza midonanam-poana, fa jereo foana izay zavatra azonao atao, jereo foana ny zavatra azonao atao. Inona ny talenta azonao hitadiavana ny izay mety mahasoanao amin'ny fiainana. Manatona an'ireny ataontsika hoe association reny, manatona izay olona izay fantatrao fa mety hanampy anao. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia entiko ilazana amintsika fa ny hoe tsy vita akory, tsy vita hatreo ny fiainanao raha ohatra ka misy ny fahasarotana, misy ny fahadisom-panantenana. Aza mbola mamarina dossier, velaro hatrany ny dossier mombanao hatramin'ny farany, fa ahita foana ianao, ahita foana ny masoandro izay hiratra ho anao raha ohatra ka ao anatin'ny fikirizana. Ary teny atondro ihany koa ny mpitondra sy ny mpitantana ny vahoaka malagasy dia ohatra an'ilay ohatra teo izay niraisiko, ny fomba fahitan'ny Jean Dominique Bobby, ny olona manodidina azy, ny personnel ny santé manodidina azy, izay misy ny tena hoe tsy miraharaha azy intsony mihitsy satria mieritreritra azy ohatry ny efa maty, kanefa dia navoaka ny tato anatin'ity boky ity ny zavatra rehetra izay niainany tao, ka mitodika amin'ny manam-pahefana rehetra ny mpitondra, ny hoe mbola tsy maty akory ireo vahoaka reo, fa mbola mahita, mbola afaka mijery, mandinika ny zavatra rehetra izay misy. Ka eritrereto ihany ny momba an'izay zavatra rehetrarehetra izay, fa aza eritreretina fa efa maty daholy na efa reraky ny anohanana daholy ny olona rehetra, fa mba jereo izy, jereo akaiky hoe inona ny zavatra tadiaviny, satria izay no antony hametrahananao eo amin'ny plasin'ny fitondrana ny hijery azy. Dia toy izay sy toy izay indray zany tompoko lahy sy tompoko vavy no azoko naroso anareo androany. Tsy dio matetitetika ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada, fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.